petrakariny fiangonana vavatsika tompoko tonga ny fotoana izay hampahirezanao anay ny alala miteninao sy ny fanahinao Andriamanitro ataovy mahatsiaro manovo hery mandray fampahirezana ary mandray tolo-tsaina dia aminao izany dia menarana ny Jesoa Kristy tomponay no anatenana izany. Amen. Mahaiza manararoatra manao zavatra tsara rehefa irery ianao. Izany mbo hevitra bajintsika amin'ity fanovavahana ity. Mahaiza manararoatra manao zavatra tsara rehefa irery ianao. Maro amintsika tanora ity apetany ranomasina ity no mitady kivikivy rehefa mipetraka rery. Asa angaha. Kanefa dia tena fotoana sarobidy izany hoe ianao irery tsisy mpanelingelina ary fotoana fakanabahana, fotoana fiomanana. Betsaka ny zavatra tsara azo atao rehefa irery isika. Ary ny olona mahavita zavatra lehibe mihoatra ny olona mahazatra dia olona niomana irery izay. Tsara koa dia Jesoa Kristy tao anatin'ny herinandro masina mialohan'ny miatrehan'ny fitsarana, ny fanomboana azo amina sy fijaliana hitondra ny areantsika sy ny fahafatesantsika. Inona natao? Nisitaka irery izy nakao Getsemane. Aninona? Hivavaka. Tsy havita n'izany zavatra ngeza be zany izy. Raha iverina hoe zavatra mandeha ho azo hatrany fiainan'ny olona rehetra zany. Ary zany ny fanalahity ny fahomby azy amin'ny olona mahavita zavatra lehibe rehetra. Misintona kely makabahana, mitokana irery, manomana tsara. Afaka mifantoka kokoa amin'Andriamanitra isika rehefa irery. Ilaina ny fiaraha-mivavaka toy izao ary ny fiangonana dia atao hoe harena ho antsika Kristana. Fa ny tompo misy nampianatra antsika hoe ianao kosa raha mivavaka ozy dia midiro amin'ny efitranonao. Ka rehefa voarindrinao ny varavaranao dia mivavaha ny rainao izay ao amin'ny mangingina ary ny rainao izay mahita ao mangingina no hamaly anao. Mahatitoko fahenina ny fahenina. Eto isika zany dia manaja ny fomba iombonana no satria fanim-pavavahana iarahana izao. Fa rehefa mivavaka irery ianao ka tena mpivavaka, eo vao tena tsaranao izany hoe akakely fon'Andriamanitra. Izany haitiny te miaraka amin'Andriamanitra ka manjary te handoalika ao azy ianao. Raha mbola tsy nandoalika tamin'Andriamanitra mihitsy ianao, indrindra rehefa ianao rery, mieritrereta ihany ny kristianina ve ianao sa tsy? Ary zany mahasarobidy ilay fotoana mitokana ianao rery. Ianao sy ny tompo rery ao amin'ny efitranonao mangina dia indray ilaina mihitsy ny mitomany mandrosadranomaso. Ilaina zany. Alao hivoaka ilay alahelo izay mety ho tsy ho zaka, manohitra anao ny mpifankatia mifamboraka. Indraindray ianao rehefa irery mahatsiaro zavatra manindry, azonao atao mihitsy fa ianao rery mandroa devoly. Izany andro hoe pastera sy mpiandry any mandroka devoly zany. Fa nampianarina anao zany izao famantaranaraka izay mino ny ten'Andriamanitra. Raha tsy alohanao misy hery hafahafa, torono mivoaka ny anarana Jesoa Kristy. Ataovy anatin'ny vavaka ataonao zany. Zany le antsoina hoe prière d'autorité. Rehefa irery ianao no afaka manao an'izany. Ka mahaiza manararoatra raha mba omen'Andriamanitra fotoana irery ianao. Misy olona mety maniry an'izany fa tsy afaka noho ny tsy fananana hevitra, noho ny tsy fananana fotoana, noho ny adidy be dia be. Fa ianao raha mbola nomena izany, mahaiza manararoatra. Afaka mamaky sy mandalina soratra masina ao anatina fifatoana bebe kokoa isika rehefa irery. Satria tsisy manelingelina dia hitanao mihitsy sampanao rehefa tena mialoavanao tamin'ny vavaka izany hoe zany Andriamanitra miteny. Ary mitombo izany fahalalana ao an'Andriamanitra izany.
rehefa tsy milona amin'ny tenin'Andriamanitra isika dia tsy mahatsiaro mihitsy hoe akaiky an'Andriamanitra. Zareo ny fanambaran'i Jesosy Jaona 5:7-7 raha misy tia Jesosy no miteny dia aniny Jesosy hitandrina ny teniko. Dia ao natoy ary ny raiko dia ho tia azy. Rehefa mitandrina ny tenin'Andriamanitra isika dia ho tian'Andriamanitra raiko ary akao aminy zahay Jesosy ka olona ho aminy. Zava-miafina izany. Isika taranaka ankehitriny izao tsisy nahita ny Jesosy ananofo. Fa ny tenin'Andriamanitra izay nampitaina na izay vakina na izay toriana, izany no alalantsika an'Andriamanitra. Dia io no mitombo ao anatintsika. Ka raha ianao tsy mba mamaky baiboly mihitsy raha tsy fahaty am-piangonana sendra tatorinao dia milatsiny any milaza hoe tsy kristianina koa ianao izany. Tena mbola tsy tafarahin'Andriamanitra. Mba andrao ianao rery, tsisy manery, tsisy mampianatra, mivavaka mafy mangataka ny fanamasina, mamaky soratra masina, mamaky boky izay manazava tenin'Andriamanitra. Tena mampifanakaiky anao amin'Andriamanitra. Araroto rehefa ireny ny miaino fiderana, eny miaraka mihira amin'izany hira fiderana izany. Fa milaza aminao rehefa tena mifonao nanaovanao amin'izany. Tena saintsainao ilay tononkely, tena misy hery miakatra manao vao anatinao. Tena fanovozan-kery ny hira fiderana. Ary be ny olona no fandrenesana hira fiderana no nambako ny fony mahatonga azy akaiky an'Andriamanitra. Tsaroko eto izany Bob Dylan izany artista amerikanina malaza izany tompoko. Tena mbola niaina lavitra an'Andriamanitra izy taloha fa tany amin'ny taona 70 tany izy rehefa noentiny ray makany amin'ny trano fiangonana maheno hira fiderana ny gospel amin'ny fiangonana evangelika dia bahabo ny fony. Vokatr'izay dia manjamina makalo telo ezabe izy izay hira fiderana an'Andriamanitra. Tanao amin'izany fa mahakasika ny fontsika kokoa ny zavatra artistika. Araroty ny fotoana omeny tompo anao. Afaka mifantoka manao zavatra lehibe kokoa isika rehefa irery. Ny mpianatra mazoro ny ampianarana dia azo antoka fa ny mpianatra tsy hoe rehefa tonga ny rehefa miaraka manao be foana dia miaraka amin'ny krimba lasa izy dia tokana makaneny biblioteka. Lasa izy mamaky boky, lasa izy mbola mitrandraka bebe kokoa fa tsy hoe mianina amin'ilay tany ampianarana. Izay ny fanalahidin'ny olona mahomby rehetra. Ny olona navita fikarohana rehetra tsy maintsy mitokana nakatoerana mangina manao fandanelana lalina kokoa. Anisan'izany Isaac Newton izay miaina tamin'ny taona 1920 manomboka ka farapara amin'ny taona 1970. Izy nahita ny loi de la gravitation na osika hoe loi de la gravité taona 5:50. Rehefa nandinika miverimberina dinidiniana dia izy no nahita an'izany ary tsy nandehandeha ho azy izany fa raha nikatona ny université izay nisy azy tamin'ny mbola vao 20 taona izy dia lasa izy nipetraka irery ka tsy naniny foana ny fotoana fa nanaova ny fianarana sy fandalinana. Dia tao anatin'ny fotoana nipetrahany irery no tena filazana mahavitany fikarohana sy voka-pikarohana betsaka indrindra. Izany no mampahirazana antsika tena harena ilay mamahana fotoana irery. Za manokana amin'izao vavolombelona aminao tsy mahavita préparation betsaka izany za mitondra fiangonana roa izany tena mila fotoana mihidy ny efitrano eo ampoto misy eo foana. Tsy maintsy mila fanginana sy fahatonina fifatohana tsara ampiarina sy ampirosiana antsika izany fomba fiasa izany. Afaka manao planina tsara ianao rehefa ianao rery tomo tsara iny
fa tsy hoe mifainanao dia mandeha azosiny dia vao misoa dia zay hitonga amin'ny rivotra anao dia zay ohatrany hoe mandeha fotsiny tsy mba harindreo tsara hoe ao anatin'ny herinandro amin'ny tontolo andro teo dia zao anatin'ny herinandro zao mba misy tanjona faharetana anatin'ray volana zao ka mba tokony anatin'ny telo volana na anatin'ny taona iray azy azo atao no mamaritra na dia amin'ny ankapobeny azy amin'ny olona manosy rehetra dia ny olona mahana fomba fiasa toy izany zay ny apara amin'ny tenan'Andriamanitra hoe fahaiza-mandamina tsara no entinao miady tena ara-tsoratra masina zany rehefa irery ianao dia afaka mandinika paty hoe inona marina moa ty lesona tamin'ny fiainanao ty ary zay le araka ny teny Sakamasina dinio ny tenanareo zany dinio zany manaova fandiniana mipetraha mihitsy aloha fa za mandeha rotina fotsiny dinio tsara hoe inona le natao dia inona ny tsy mety trandrao sy analino mba ahitana tsara mba maso misokatra tsara zao zany le misy mety zao zany tokony navazako azy zany no raha hoe dinio ny tenanareo raha mitotra tsara amin'ny nareo na tsy rehefa irery ianao dia afaka mitrangaka zay talenta manokana tokony ananana andraretsika mitsiriritra mahita tena manikendrikanao be izy tena ohatrany tsakijery mihitsy tena tsara feo be izy mihira tena mahay skarabla be izy mahay tsy fantatro zay tomonao fa tsy misy olona mahay tonga veritozy amin'izao zany tompoko fa motony olona anankiray misongady na hoe olona hafa rehetra na ana fotoana fanampany iny zay mitokanana averiberiny eo le zavatra tsy amelany mihitsy raha tsy hainy zany fananahidiny olona zay verina hoe talanto rehetra manana talanta ary zany nampaharisenanao aza mipetrapetra koa aza mifaky vino ny toana efa deranao efanao zary any nefa manana le fotoana sarobidy ianao hitrandrahanao inony zany sao dia mba misy talenta ao fatrandrao tsisy an'izany hoe tonga dia talenta tonga dia asezio zany fa na kelikely aza le izy kely ny andohanao lehibe mivana ampitomboy manaova ezaka mividan'le fitaovana zany dony ihany ny andohan'ny rehetra misy anisa mavita tsara zavatra tsara leverina hoe tena mahavarin'ny olona nazona volabe notrandrana zany tompoko fa tsy misy tongatonga azy ary ny farany nefa tsy nikely indrindra afaka miala sasatra ampahatoniny ianao rehefa irery zany matsy no ohatra hoe aretina mpahazo aty amin'ny tany mandrosoty ohatran'ny tsy mahay miala sasatra intsony reraka alesaina ka tonga amin'ny antsona hoe raha ritsay ny psikiatra sy ny psikologo no be mpamandry akehitriny any aty amin'ny tany mandrosoty fa tsy mahay miala sasatra ny olo miala hevitra rehefa tsy amivavaka koa sika dia mamangy atsika dia voly ao anatin'ilay fotoana maherery matoa anao mena fotoana dia tokony anao zavatra ary rehefa avanao zavatra tsara anao dia rarina anao raha miala sasatra be ka rehefa irery isika amin'ny tena fotoana mamy indrindra fialan-tsasatra akana aina akana saina niza na vita zavatra lehibe olona mahay mandany tandaram-potoana n'izay mahay makaina amin'ny fotoana tokony akanaina mosesy zany na vita zavatra lehibe nyoraha'Andriamanitra lasa ianao mamoaka ny zanak'Israela eo ampaniziogan'ny Egyptiana lasa ianao mifanehitra amin'ny Farao averina fa moramora moa zany tsy moramora zany ary vitan'ny Mosesy tokoa fa iny Mosesy io dia nitenenan'i Jehova eo Exodosy toko fa 3:7 nitavako no andeha dia hombanao aho ary anome anao fitsarana miaraka aminao aloha fa mavita dingana ianao asako miala sasatra kely akanao bana dingana manaraka
dia vakio ary leo exodosy eo ilay hoe fivoarana mivoaka amin'ny tany akely taletanao dingana mandeha amin'ny tany hevitra fa filotaona moa tany amin'ny tany hevitra fantatrao tsara efa ho 20 taona mahery ary lalovana no mamay lalovana no tsy misy hanina lalovana no tsy misy rano lalovana no hoe jeny fahavalo voarino fa tafavoaka ihany satria olona may mandaritra ny fandaram-potoana zany mosesa zany mosesa koa no matsiarina saripidina zany dia hitokana any an-tendrombohitra mivavaka amin'izay dia mahereza ao anatin'ny fahatanyrano ao anatin'ny fanovozana eny fanaovana zavatra lehibe misy zavatra ao anatin'ny fahatanyrano amin'ny vita fa tsy vitanao intsony rehefa afaka 10 taona afaka 20 taona ka sao adin'Andriamanitra amin'ny fotoana sy ny opportunité men'Andriamanitra isika dia avy eo tsy manakambala dia nenina rehefa avy eo mahita ny olona navita zavatra nefa mitovy fotoana aminao tonga diara-miainga taminao ihany izay no afatry ny tompo androany mahay iza manararaotra manao zavatra tsara